Fatateraka kosa indray tsy misy ny fivoriana tanteran'ny parlement amin'izao fotoana izao tsy vitsy ihany koa ireo solombavambahoaka manararaotra ny fametrahana ny samboady azy ireo isan'izany ohatra ny solombavambahoaka voafidy tao Mahajanga voalohany. Ho an'ny solombavambahoaka raha Antanirina Lalao solombavambahoaka Mahajanga voalohany dia ny 2 volana Aogositra lasa teo no nanatanterahany ny fametrahana samboady. Lanonana izay araka ny taritrana taona dia tsy natrehan'ny manam-pahefana avy tao Mahajanga. Fa tamin'iny moa zany somary nisy endro kely hoa zany amin'ny maha olo mbo fidy amin'ny tena zay satria ny tenanay zany rehefa lany marina fa tamin'ny antoko mampara no latsanay fa zahay dia solombavambahoaka ny Madagasikara fa tsy solombavambahoaka no mitokana zany ka raha ohatra misy vahoaka zao mitondra etaetana mitondra fitarainana aminay tsisy fisavana mihitsy mapara sa iny fa vahoaka malagasy fa zavatra nisy nampalahelo zany tany Mahajanga tamin'ny fotoana iny dia na dia teo ary tsy fahatongavan'ireo autorité zay moa satria mibetsaka moa zareo ny alatsina satria nisy didy mihitsy ony nisy ministra namory endry zareo zany dia ministra io zany miteny hoe ny baiko azondrareo dia tsy mahazo manatrika ny fametrahana samboady ny autorité Mahajanga rehetra dia tokony eko ny vahoaka ny Mahajanga zany io moa mbola lava ny mandanay 10 taona ary vonona hitongana zay evaetany vahoaka zay eny anivony anteny maira-pirenena fa ny zavatra mampalahelo fotsiny ohatrany hoe ahilikilika zany le solombavambahoaka ny Mapara karaha za zao iteny hitondra teny eny anivon'ny gouvernement nahoana mety tsy ho enondro zareo koa zany mety azo baiko hoe azo enona ny resaka io solombavambahoaka io fa za aloha manome tokony vahoaka fa hiady hatramin'ny farany. Ny solombavambahoaka Mahajanga voalohany izay nilaza fa vonona nitondra ny feon'ny vahoaka Mahajanga.